pastor Andriamanjato Richard Maitson izay filohana toko politique ny AKFM Mafanavozana sady mpitarika ihany koa ny force du changement. Mirabana pasteur. Mirabanareo ito amin'ny télévision malagasy ary miraso anareo eo amin'ny falasinareo aditsy andraikitra masakariva eo amin'ny fanehoanany misy eo amin'ny tantaran'ny firenena. Araka zany dia mandalo tsondalana iraindray ny firenena taorina ny fahavitany ny fiolana manatantara tany Addis Abeba teo amin'ireo enclave politique efatra ireo ary mitarika amin'ny fananganana sy firosona amin'ny fitondrana tetezamita amin'izao fotoana izao. Na izany zany nefa dia somary mbola mitarika famosokevitra ihany mikasika ilay hoe ny andraikitry ny filohan'ny tetezamita sy ny co-président eo anivy ny tetezamita. Pasteur Andriamanjato amina tono politique anao mahona ny fahitanareo an'izay eo anivy ny AKFM Mafanavozana na ihany koa eo anivy ny force du changement. Ny tiako resahana indrindra aloha dia ny hevitra anatin'ny AKFM Mafanavozana fa io moa tsy mitsahatra manao fandiniana isan'andro isan-kerinandro eo amin'ny fandehanan'ny firenena ary aleoko miteny amin'ny anaran'ny AKFM Mafanavozana satria mbola tsy nisy fehi-kevitra tapaka ny fanarahana atao amin'ny force du changement ka dia ao amin'ny force du changement tenako mpitondra teny ihany mpanao le antsoina hoe rapporteur eo amin'ny fandehan'ny raha tapahiny fa amin'izay lafin'izay petraka kely le force du changement fa aleo iteny amin'ny anaran'ny AKFM Mafanavozana ka eo amin'izay resaka momban'ny AKFM Mafanavozana izay nanara-maso akaiky ny fandehan'ny rara tany Addis Abeba izahay ary tsy maintsy jerena alohan'ny atongavantsika eo amin'ny famaritana ny amin'ny président co-présidence isan-karazany ny amin'ny fizotra amin'ny rara tany Addis Abeba. Ka amin'ireo fizotra amin'ny rara tany Addis Abeba zay misy zavatra tsy azo vingany potsiny satria iankinan'ny hoavin'ny firenena dia ny hoe raha sanatrino ka tsy nisy fisy vita tany tsy nisy fanekena ny hoe mahafilohan'ny tetezamita ny Andra Rajoelina na tsy misy fanekenany amin'ny hoe ny rafitra zay ny volavolaina taty amin'ny panorama nampitaina tany amin'ny Maputo voalohany ary mbola nitoita teorina nisy indray tao amin'ny Carleton ny eo amin'ny hoe fampitanana akany amin'ny manaraka dia nitonana akany amin'ny Addis Abeba. Zany zavatra rehetra zany misy lanjany avokoa eo amin'ny fandehan'ny tantaran'ny firenena ka izay lanjany eo amin'ny fandehan'ny tantaran'ny firenena zay no tiako marina kely tsy hoe kely fa zava-dehibe raha sanaty tsy vita ny fifanekena tany Addis Abeba fa zavatra hafa no nitranga dia ny mety ho nampoizina dia ny hoe overina tonga overina indray raha valomanana hitady ny tafika afrikanina nampy azy anangana ady eto amin'ny firenena anao zay patrahany eo amin'ny fitondrana zay lalan'izay ve milalana mety sa tsy mety tsy ny hoe fahazakatsika na tsy fahazakatsika n'ireo le hoe zavatra ataon'ny firenena samihafa eo amin'ny antsoina hoe karazana sazy atao raha ohatra ka tsy manatanteraka ny zavatra zay ka saina ho tanterahanytsika fa ny hoe ny atondra valomanana ny tena manahirana satria izy mirehare hoe tsy maintsy hiverina tsy maintsy hitondra ny fanjakana indray tsy maintsy hanatanteraka ny fampivoarana ny fiainan'ny firenena dia izay no heveliko fa tena tsy azo ny ekena ary soa ihany fa vita le fifanarahana tany Addis Abeba na tsy mahafapo tanteraka azy satria tsy zay rehetra nangatahantsika akory dia ho vita tao daholo tsy zay rehetra noeritreretina hoe ny tokony hitondrana ny fiainan'ny firenena akory dia ho vita tao daholo saingy kosa misy izay azontsika ampiasaina amin'ny fifanekena iny eo amin'izay hahatongavana ho amin'ny fanatanterahana andreo zavatra kendrena ino ndreo zavatra kendrena efa mifaritana teo amin'ny fandehan'ny fifanekena amin'le sady Maputo voalohany ary zany fifanekena voalohany zany milaza tsara ny hoe retsoreto ny zavatra kendrena amin'le fandehan'ny tetezamita raha ho fitinina amin'ny teny faran'izay fo dia ny hoe ny ahatongavana amin'ny fahanganana ny repoblika faefatra ka alohan'izay sy ao anatin'izay misy izay hanamboarana ny endriky ny fifidianana eto Madagasikara ao fifidianana maropototra eken'ny vahoaka eken'ny sehatra iraisam-pirenena eken'ny rehetra zay manara-maso ny fandehan'ny politika eto amintsika ary tsy zavatra mandeha ho azy zany fa misy fanamboarana lehibe
tery tsy maintsy atao ilaina ny fifanarahantsaina ilaina ny fifampitenena ilaina ny fifanatona ilaina koa ny fifamelan-keloka eo amin'izay zavatra atao eto amin'ny fiainan'ny firenentsika ilaina ny hahazoana mampandrofo ny fiainan'ny firenena arak'izay tokony androfony ka izay lafin'izay zany ataoko fa tena zava-dehibe tamin'ny vokatry ny fifanarahana tany Addis Abeba azontsika mirofo amin'izay eo amin'ny fampijoroana ny repoblika fahaefatra tanteraka iny zany ny fifanantonana na ny azo lazany hoe maritra iraisina ihany zany teo amin'ireo ankolafikery anakefatra iainga zany sika am'izao fotoana zao hoan'ny akaifeny fanavaozana inona ry zany zao ny zavatra maika sy tokony irosony aorina ny hoe fitsangana ny gouvernemanta zay azo lazana hoe be voka moa zany am'izao fotoana zao mbola tsy teraka zany fa de andrasana ny fahaterahana ia eo amin'izay fanotaninao zay dia azoko atao hoe tsotra ihany ny zavatra olazaina ny zavatra mahamaika atsika ny voalohany indrindra aloha dia ny fanamboarana ny hoe inona ny rafitra hitondrana ny 4e république na ny république fahaefatra zany hoe ny siny référendum na ny fanekeny vahoaka ny fijoroana zay république fahaefatra izay nefa alohan'ny atoavana amin'izay tsy maintsy misy ny fanamboarana ny resaka mikasika ny fifidianana sy ny fanatanterahana fifidianana simba loatra ny rivotra fifidianana teto Madagasikara tao anatin'ireo fifidianana nyfandimby zay natao teto nanjaka ny alabato nanjaka ny zavatra isan-karazana zay tsy nandeha tamin'ny mpahamarinana fa olo-kolika samy hafa namboariny sasany eo amin'ny fanaovana fanatanterahana andraraha-pirenena ka ireny rehetreny tsy maintsy amboariny aloha zany hoe tsy maintsy misy lalàna vaovao momba ny fifidianana tsy maintsy misy fijerena vaovao mampampivoarana ny fifidianana fomba fanatanterahana azy izay ny zavatra voalohany satria nahano référendum azysika amin'ny hoe fanatanterahana ny satan'ny république fahaefatra kanefa tsy oekena le vokatry ny fifidianana ny antony samy hafa dia manjary tsy mandeha amin'izay lalana tokony aliny ny fiainan'ny firenena ka izay zany ny zavatra voalohany sady maika atongavana amin'izay no anaovana an'le conférence nationale zay tokony atao zany le conférence nationale conférence iombonany rehetra io zay andinika momba ny resaka kasikasika ny fifidianana io indrindra sy hevitra ny amin'izay hoe hahatongavana ho amin'ny faranganany république fahaefatra ka sady hikasika ny resaka fifidianana zany no anao zay handinihana ny hoe ny lalam-panorenana hitondrana ny république fahaefatra reo zany ny tena zavatra maika sady reo koa ny tena fototry ny hoe fijerena ny fijoroany hoe resaka tetezamita mankaiza no miainga avy aiza ary andeha oaiza eo amin'izay hoe miainga avy aiza miainga avy amin'izao fisavorovona nisy zao ilana fifandaminana andeha oaiza andeha ny fampijoroana rafitra vaovao hitondrana ny tany sy ny firenena ary heverina fa isy fiovana amin'izay ny fandeha ny raha eto amin'ny firenentsika zay nahatonga n'lay hery izay mitambatra ny amin'ny hoe anao an'izay avitana sy atanterahana ny tetezamita ity nahatonga n'le hoe force du changement zany hoe herin'ny fanovana fisainana sy fanovana fototra eo amin'ny fiheverana ny fanaovana politika eto Madagasikara zay zany ny zava-dehibe mahamaika amin'izao fotoana zao ndresaka am'izay fiovana zay ianao mbola maro ihany koa tsy mahatakatra tsara hoe inona marina le tena fiovana tena tadiavina sy tena ho apetraka satria oloatra ny hoe raha mandeha zao le fomba fanaovana politika eto Madagasikara am'izao ohatra mbola misy mieritreritra anao an'le fomba teo aloha fomba mahazatra ary maro mihitsy ny olona ohatra ny variana amin'le fihetsiky ny mpanao politika am'izao fotoana zao mbola mieritreritra ny ohatra mbola manana tetikady anao alabato ny sasany aiza marina ny tena fipetraka le fiovana zay kasena atao eto amin'ity firenena ity pasteur